Ny fahalalana. Ny fahalalana rehefa azo ianao tonga dia mipetraka, afaka mitsoina rehefa ilaina, tsy misy ianao tokoa mantsy tao ketraka satria ianao no ilain'ny saina. Ny fahalalana. Eny rehetra eny dia mety ahazonanao amin'ny alalan'ny vavahantin-tsaina rehetra, ka rehefa mitoetra tsy mety lao fa ny fikajiana azy no mametra. Ny fahalalana. Mitombo araka ny zavatra hita, ka izany mijerevana zavatra maro, asiana maso daholo koa nefa tsy ho vita, betsaka koa mantsy izy lasa mifangaro. Ny fahalalana. Tokony hananana hazoana saina tselatra, io no ahavitana zavatra kinga sady kanto, izy ihany koa no ahafahana mivelatra raha izany no ilaina